Mbola mahakasika hatrany izay fifidianana olona izay tsara ny toerana misy ny HVM fantatra ary fa anisany nahazon'izy ireo ny tany amin'ny faritra Iorombe iny. Raha hovetrany ny fanadidina. Toerana fito ao amin'ny faritany Fianarantsoa ny fifidianana olona natao omaly. Raha ny vokatra Vonjimaika norumbany antoko HVM va avokoa ny kabeazan'ny toerana. Anisany nahazon'ny HVM vokatra tsara ny tao amin'ny faritra Iorombe. Misy antony manokana tokoa nahatonga ny tegnanay raha zahay ato tao anatin'ny tokony HVM fa tanatin'ny tokony MTS fa raha nijerenay zany mahakasika ny filatsako fidina tao amin'ny sénateur Loholo dia hitanay fa matanjaka kokoa zany par rapport ny toko hafa ny toko HVM satria aty amin'ny 450 voix vomahalany sénateur anankiray. Karaha fanjirenay zany na ny nombre ny satria eo ny isan'ny ben'ny tanàna satria ireo ben'ny tanàna reo no fidinio ireo mpanolosainareo no fidinio manana tombo kokoa zany ny HVM raha jerena par rapport an'ireo toko sasany hafa raha jerena zany dia hoe aleo manohana an'ireto candidat sénateur ao anatin'ny toko HVM reto zay hita faholany izay na anisany nahatonga anay nieritreritra ny tegnanay tao amin'ny toko MTS na dia hoe tao amin'ny toko MTS anisanay izay nahatonga anao hoe aleo namana ireo namana aby ireo areo tenenana hoe aleo zalatsika manosika andreo namana ao amin'ny toko. Arak'izany nanohana ny HVM tao anatin'ny fifidianana olona tao amin'ny faritra Iorombe ny antoko hafa ao anatin'ny MTS na ahafahana nahazo vokatra tsara.